ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika ry havako malala tratra ity talata fa 5 volana jolay ity. Ny voalahatra ao mofinainantsika anio dia ny Matio 7:20, Matio 7:20 ny andiny 4:20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesosy dia nandohalika teo anatrehany na hoe tompoko mamindrafo amin'ny zanakilahy fa marary ny andro be izy ka mahatra tokoa. Fa matetika izy no menjera ao amin'ny hafa ary matetika ao amin'ny rano, ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalaka nanao hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandram-pahaviana no iterako aminareo, mandram-pahaviana no deferako aminareo, eto aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka taminy ny demonika sitrana ny zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nakao amin'i Jesosy maningina mpiandraka nanao hoe nahoana izay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny fonareo ihany. Fa raha zaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinapy iray ianareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mifindra iry dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havako ity fitantarana mikasika ny nahasitrana Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia ity dia efa hitantsika ny Marika 5 sy ny Luka 5. Dia eo zany lay tantara dia maneho fa misy fotoana tsy mahomby ny mpianatra, misy fotoana tsy mahomby ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mahomby eo anatrehan'ny zavatsarotra zay hoentin'ny olona hakana vahaolana amin'ny mpanompon'Andriamanitra na amin'ny fiangonana. Misy ny olam-piarahamonina zay endrasana vahaolana avy amin'ny fiangonana na andrasana vahaolana amintsika mpino na amintsika mpanompon'Andriamanitra, fa ndraindray isika dia tsy manana vahaolana atolotra. Ary ny lay vahaolana, ilay tsy fananantsika vahaolana atolotra manoloana ny etaetan'ny olona, manoloana ny fahorian'ny olona, manoloana ny zavatra andrasan'ny olona amintsika fiangonana, dia mahatonga ny olona hanymetsiny antsika na hanymetsiny ny fiangonana. Ny hoe faiza ny Andriamanitrareo no mamela anareo tsy hahomby, aiza no Andriamanitrareo no mamela anareo tsy hahavitana inona na inona eo anatrehan'ny olana, eo anatrehan'ny zavatsarotra mety ilanay an'zany Andriamanitra na zany ilanay anareo zany. Dia eto ary avako malala dia asehon'ny Matio fa tena mety tsy hahomby tokoa ny fiangonana indraindray, na dia aton'ny olona azy izy. Matoky azy ny olona fa indraindray dia mety tsy hahomby izy, mety tsy mahavaolana izy, mety tsy mahefa na inona koa ary izy amin'ilay zavatra mba mety endrasan'ny olona azy na amin'ny zavatra endrasantsika na endrasan'ny olona atsika mpanompon'Andriamanitra mety manapetra isika, mety noho ny fetratsika zany, mety ho ny anjahatra maro samihafa dia tsy mahavita mamaly olana rak'izay mety endrasan'ny olontsika eo tsika teo. Dia manoloana an'izany ary dia inona no fihetsika Jesosy? Raha ohatra ka manatona antsika ny olona ka tsy mahavaolana isika, tsy manatona antsika ny firenena, ny mpiarabelona zao tontolo zao, manatona ny fiangonana, manatona antsika satria misy zavatra mahaporotra azy, mahatery azy, kanefa tsy mahavaolana isika. Dia inona no fihetsika Jesosy? Dia voalohany indrindra dia izao, Jesosy dia nahoana dia tsy manala baraka ny fiangonana izy. Izy ihany dia tsy miandany, izy dia miandany mandrakariva amintsika. Teo imason'olona Jesosy dia satria na nimetsiny an'i Jesosy, na nimetsiny an'ny mpianatra reo olona ireo teo amin'i Jesosy, hoe tsy mahavita inona ny mpianatra ao.
ary mety hiteny izany ko ny olona am' Jesosy manao hoe le fiangonanao ange tohatry ny tsy mahavita ininny mepanga ny fiangonana zao tontolo zao manao hoe ka le fiangonana ange tohatrany tsy mahavita ininna le fiangonana atao izy ndray arany tohatrany to tsy mahefa ninina tohatry mifanaritaka fotsiny ao to mety ho hita mety ho rehetsery io zany tsy ny reniny fiangonana izany na zany fiampangana ataon'ny olona ny fiangonana na ataon'ny olona mpino ko aza indraindray mety ozy ny olona manao hoe ka inona koa moa reto mpivavaka tohatrany tsy mahavita inina tohatrany ndraindray mity misasa amy teny mihitsy manao hoe koa fitadiavam-bola fotsiny ngenany am'zany fiangonana zany asa tsy fantatro mety misy miteny hoe tohatrany le fiangonana koa tohatrany tsy mifankaty mety be de be ny karazam-piampangana zay ataon'ny olona amin'ny fiangonana na amin'ny mpanompon'Andriamanitra mihitsy koa aza rehefa tojo tsy fahombiazana isika satria rehefa tsy mahomby isika de sahan'ny olona ny manakina atsika rehefa hitan'ny olona ny fahalementsika de sahan'ny olona ny manakina atsika sahan'ny olona ny tsy mienatra mihitsy izy ny mepanga na mamorona mihitsy aza indraindray mba entina andotona lay fijoroantsika dia manoloana an'ireny de zao Jesosy na inona de niendany tamin'ny fiangonana izy niendany tamin'ny mpianatra izy teo imason'ny vahoaka dia tsy nibedy ny mpianatra izy fa nibedy kosa ireo mpepanga izy nibedy ilay mpepanga izy hoe nareo mafo toy ny manao hoe matoa tsy mahomby ny fiangonana de tsy ny fiangonana ny olana fa nareo mafo raha ohatra ka tsy mahomby raha ohatra ka tsy sitrana raha ohatra ka misy zavatratra de zao tsy ny fiangonana kory ny diso fa nareo mihitsy ny diso nareo mihitsy ny kely finoana tsy ny finoan'ny fiangonana kory no amonjeranareo fa ny finoanareo tsy nitoetra ny fiangonana no amonjeranareo fa nitoetranareo ihany zay mahatonga ny tompony teny manao hoe ry taranaka tsy mino sady efa nivadika zany hoe bedesin'ny Jesosy le fiarahamonina bedesin'ny Jesosy le fiarahamonina nepanga ny fiangonana bedesin'ny Jesosy le fiarahamonina nepanga ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe fangamo raha tsy mahomby izy midika inona aminao enao no antoky ny fahombiazanao miankina aminao ihany ny vahaolana fa tsy miankina amin'ny fiangonana na miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa eo ampelantananao ihany ny famonjenanao fa tsy eny ampelantanan'ny fiangonana kory ndreo ianao miteny manao hoe ka za tompoko tsy niankina satria ny fiangonana nge zao hoe za tompoko tsy namonjy fivavahana satria nahita ny toetrany satria tsy mahomby ny fiangonana za tompo tsy niankina satria tohatra miady foana le fiangonanao za tompo tsy niankina fa le mpanompon'Andriamanitra tahako zao de hoy ny tompo manao hoe ry taranaka maditra sy mpivadika fanga ny antony angonanao ho an'ny olona fanga ny antony akanesanao any am-piangonana ho an'ny olona fanga ny antony anomponao an'Andriamanitra ho an'ny olona na ho an'ny fiangonana ho an'ny tenanao sy ho an'Andriamanitra ny antony anomponao zany hoe ny taranaka mpivadika de mieritreritra ny hafa ho diso mandrakariva ny taranaka mpivadika de mieritreritra mandrakariva hoe izy tsara fa ny hafa ratsy ny taranaka mpivadika de mieritreritra mandrakariva hoe mamantambonina manao hoe satria ianao mino no zany de tokony afaka mamonjy ahy ianao de hoy Jesosy manao hoe ny finoanao ihany no mahavonjy anao voalohany indrindra fa tsy mametsy ny olona ianao ka hitsarany olona manao hoe ny antony mahatonga tsy mahomby de satria tsy mahomby ianao tsy ahoy Jesosy tsy mahomby ianao no ianao fa tsy hoe tsy mahomby ianao satria ny olona tsy nahomby azonao ataony mahomby azonao ataony mahita fahombiazana na tsy mahita fahombiazana ary ny olona hoy Jesosy lavako malala Jesosy miandany amintsika amin'ny mpanompo le araka ny teniny manao hoe momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapelana zao tontolo zao na inona mety ho tsy fahombiazantsika de zao tsy manala baraka atsika imason'izao tontolo zao zany Jesosy ny anarany eo amintsika de arovany fa izao kosa nefa zany avako malala rehefa mangingina Jesosy mpianatra de zao zay Jesosy vao nampahery sy nanitsy ny fiangonana teo imason'olona Jesosy tsy niteny ny mpianatra mihitsy manahirana mantsy itsika raharay zatra miteny imason'olona manitsy imason'olona fa Jesosy tsy nanao an'izany tamin'reto mpianatra reto fa tany amin'ny mangingina hoy Matthieu de nanitsy azy izy namboatra azy izy nitaiza azy izy ary zay ry avako ny mahafinaritra amin'ity Jesosy okontsika ity Jesosy de tena fitiavana nitaiza sy manitsy
dia manoloana n'izany ana de ny zavatra faharoa lehibe zay asehoan'ny Mattio eto ry havako dia manoloana n'lay olam-piarahamonina de hoy Jesosy manao hoe ny finoana ny zava-dehibe. Ny finoana no mitondra ny olona ho amin'ny fahombiazana. Hoy Jesosy manao hoe tsy naombonareo no ny fahakelezan'ny finoanareo. Zany hoe matetika na ratsy zay mihitsy aza ny fototry ny tsy fahombiazantsika de zao ny fahakelezan'ny finoantsika fotsiny ihany. Tsy misy fanazavana akoatran'izay. Marina loatra fa amin'ny andininy faraky amby roapolo mijanona ny toko faharoapolo moa io fa raha mamaky ny vodipejy ianareo de misy ao hoe ampio hoe andininy faraiky amby roapolo de misy an'izao manao hoe kanefa iny karazan'iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny vavahana sy ny fifadikanana. Zany hoe tsy mahomby ny mpianatra satria sady kely finoana izy ny tsy ampy vavaka ary tsy ampy fahafoizatena fifadikanana. Reo zavatra telo reo zany samy tsy hita tao amin'ny mpianatra de tsy nahomby izy. Sady tsy ampy finoana izy hoy Jesosy, ny tsy ampy vavaka no tsy ampy fifadikanana. Lay fifadikanana de zao tia misakaiza am'izao tontolo zao ny olona tia hanina, zay ny dikany fa amin'ny andron'ny Paoly tamin'ny andro ny vanim-potoana ny vavahana Kristy fiantohan'ny taonjato voalohany dia zay ny dikany hoe fifadikanana milaza fahafoizatena. Dia eo ary afaka malala manazava Jesosy. Manahoana isika raha ohatra ka misy zavatra ilana antsika eo amin'ny fiarahamonina, misy zavatra ilan'ny fiarahamonina ny fiangonana, indrindra am'izao andro sarotra zao, aiza ianareo fiangonana, aiza ianareo mpino manoloana ny fahantrana, nahoana ny fiangonana ny tsy miteny, nahoana ny fiangonana ny tsy mijoro, nahoana ny fiangonana ny tsy manampy, nahoana ny fiangonana ny tsy manolo tanana. Andradray raha mety omeny ny sasany tsiny fiangonana hoe fiangonana koa ny tsy azo atenaina intsony, tsy mijorotsony. Mety rehatsy aroa zany tahak'izay mitranga amin'ny Mattio toko fa 7:10 ity dia ny fototrorana ho Jesosy de zao eo ny finoan'ny fiarahamonina. Eo ilay fiarahamonina efa tsy izy mihitsy, efa tsy vonona ny iny fa mivadika ka manjary mahita ny fahalemen'ny hafa fa tsy vonona hijery ny fahalemen'ny tena, mahita ny tsy finoan'ny hafa fa tsy mandanja ny tsy finoan'ny tena. Zay le fiarahamonina. Fa manoloana ny fiangonana kosa Jesosy de manafatra manao hoe ry fiangonana ny fototry ny tsy fahombiazanareo ka mahatonga ny fiarahamonina ny metsinana anareo satria tsy mahomby ianareo, satria tsy mitondra vahaola ianareo de tsotra satria tsy ampy finoana. Tsy ampy finoana, tsy ampy vavaka, tsy ampy fanolora-tena. Ravako malala mampieritreritra antsika ry ity Mattio toko 7:10 ity mitaona antsika ametra-panontaniana amin'ny hoe manahoana moa ny finoana ianao Jesosy. Ampy ve ny fanolora-tenanay? Tena miaina am-bavaka tokoa va zahay? Iainanao tokoa va ny tenin'Andriamanitra? Iainanay tokoa ve ny soratra masina? Dia eto ampamarana ry havako malala de mampahery antsika zany izao filazantsaramasina araka ny Mattio toko 7:10 zao. Mampahery antsika amin'ny lafin-javatra anankiroa mazava tsara. De zao ny Andriamanitra antsika de Andriamanitra mampahomby antsika. Fa eo ampelantanantsika kosa ny fahombiazana, fanapahan-kevitritsika ny ahomby na tsy ahomby. Fanapahan-kevitritsika ny ahomby na tsy ahomby. Misy fetra isika afaka malala eketsika fa misy fetra isika. Misy fetra ny olombelona. Fa mahatonga antsika mijanona amin'ny fetratsika io fotsiny de ny finoantsika. Afaka mihoatra ny fetratsika isika rehefa amin'ny alalan'ny finoana. Ianao zany mieritreritra hoe hatretsy ny vitako, hatretsy ihany. Vitako any manome sakafo olona, vitako any mizara, vitako ny manao rakitra, vitako any manampy ny mantra, vitako any manampy ny sahirana, vitako hatretsy vitako. Fa nefa misy olam-piarahamonina, misy olana hafa andrasana aminao lehibe lavitra noho zay. Tsy ny manao rakitra ihany no etolana andrasana aminao, tsy ny manao adidy ihany, tsy mizara ny mofonao sy mizara akanjo ihany am'izao ririnina zao, zay vitanao. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra lehibebe kokoa andrasana aminao. Mizahatra goavana kokoa tiany tompo andrasana aminao amin'ny fiangonana, tsy amin'ilay zavatra izay eritrereto no vitan'iny ihany tsina no hitsarana azy, fa raha zay dia ny affaire courante vitany hoe dihidy vita zay. Fa misy zavatra lehibe lavitra noho zay.
izay zavatra lehibe lavitra olam-piarahamonina lehibe zay mihitsy nefa nandrasan'ny tompo aminy ary io nefa ny tena mahatonga ny olona manometsiny azy io ny tena andrasan'ny olona aizanareo de hoy ny tompo manao hoe ny finoana no ahafahantsika mihoatra ilay fetratsika misy fetra itsika le fetra faritatsika hoe atretsy ny vitako de izao tsy zay ihany ny andrasan'andriamanitra amitsika tsy zay ihany andrasan'ny fiangonana amitsika fa ny finoantsika am'izay no fitaovana hoe tsika mihoatra n'ilay fetra ny finoana ny vavaka ny fanonorantena zay no ahafahantsika mitsambikina mihoatra n'io fetra io raha ohatra ka mijanona amin'io fetra io isika de zao tsy nitombo zany ny finoantsika fa ny finoana mitombo no ahafahantsika mihoatra n'lay hoe atretsy nahavita zavatra tahako zao nahavaha olana tahako zao niatrika zava-tsahatra tahako zao satria nahavita nyoatra lay fetra noho ny finoana ary io ny mahatonga an' Jesosy eto miteny manao hoe ny zavatra rehetra nge hainy mino hoe ny zavatra rehetra de hainy mino lay finoana no ahafahany mino mahavita ny zavatra rehetra ry avako malala ampianarin'ny tompo antsika zany eto de tsy hijanona am'ilay zavatra mahazatra tsy hijanona am'lay zavatra efa isan'andro tsy hijanona am'lay hoe andro za ngefa miangona de manao adidy iny ataonao iny ao anatin'lay fetranao iny ataonao tory zany rehetra zany fa raha misy zava-dehibe tena andrasana aminao ka tena hitakina finoana satria mihoatra n'lay zavatra tena lay fetranao vitanao ve zany sa tsy vitanao de hoe ny tompo manao hoe vitanao zany raha ao aminao ny finoana fa ny faharoevako malala zay entina mampaherentsika amin'ity andininy ity dia ny olona izay miandro vokatra avy am'izay mety ho fijongotsika vavolombelona de izao ny tompo no mamareny eo amin'ny toerana misy atsika ndraindray mantsy rehefa be finoana koa isika de ndraindray mety azon'ny freareana mety azon'ny fizahozahoana fa tsy tokony ho adinoatsika de jesonina tonon'ilay olona fa tsy isika jesonina andolehan'ilay olona nanatona an' Jesosy de nandoalika teo anatrehany ny tsy fahombiazantsika koa ndraindray de mahatonga ny olona mandoalika eo am' Jesosy fa ndraindray ny fahombiazantsika koa ndraindray mahatonga ny olona mandoalika eo amitsika fa ny tsy fahombiazantsika de mahatonga ny olona andoalika eo am' Jesosy no zany de zao aza dia manamely tena loatra fa ny tompo miantany amitsika raha tsy mahomby isika ny tsy fahombiazantsika mety tsy nahomby isika fa izao le olona nanatona an' Jesosy ny zava-dehibe de mety trika zaka zany manapetra de sotrany tsy vitako le izy de ekeo fa misy fetra ianao fa mangata amin'ny tompo manam-pinoana ary rehefa manam-pinoana ka mahavita vokatra de aza mirehare aza am'zaozao fa hatovo an'Andriamanitra ny voninahitra ary raha sanatria koa tsy mahomby ianao de tao am'le olona hitodika eo am' Jesosy tao amin'ny olona andohalika eo am' Jesosy de lay Jesosy nandresiny fahafatesana fa ny Jesosy ny mpampahery anao rehefa avy eo hotsika manao hoe Jesosy na inona zany zavatra mety ataotsika hoe tsy vitatsika tsy efatsika satria kely ny finoantsika tokony ho be finoana atsika satria zay tenin'ny Jesosy fa misy fotoana ndraindray tsika amaha olombelona anga de ndraindray mandalo ihany fa akelezana foana hoe tompo ohatrany kivy ihany azany ohatrany trotraka ihany azany de izao ireniko nefa ndraindray na mandrakariva ataon'ny tompo miara-miasa ka mahatonga ny olona andohalika eo am' Jesosy rehavako eo am' Jesosy ihany no andolian'ny olona fa tsy eo amitsika olombelona akory ary zay tokony ho ananatsika fanetretena raha ohatra ka mandohalika eo amitsika ny olona sady dia Jesosy nge no hitany fa tsy itsika mpanota ity mandohalika eo anatrehany mpitandrina izy eo anatrehany mpiandry izy eo anatrehany mpirety izy eo anatrehany mpitondra fivavahana izy de izao mampangofotra nge zany riavako malala mampangofotra satria tsy Jesosy nge no andolian'ny olona fa tsy itsika akory ary zay no ilana fanetretena mihitsy riavako malala zay no ilana fanetretena ny fiangonana satria ny olona mandohalika eo anatrehany Jesosy tonga ao amin'ny fiangonana de manatena vokatra izy manatena valim-bavaka izy manatena zavatra izy de inona ny hoe tsika fiangonana ho azy de hoy ny tompo manao hoe manana finoana
de zay olona mandohalika eo am' Jesosy ka tonga eo aminao, zay olona mandohalika eo am' Jesosy ka midodododo makany aminao de zao ahita fanasitranana izy satria manam-pinoana ianao, satria ampy fanoloran-tena ianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindrapo sy fitiavana ianao. Miaro ny finoanay ho marina mandrakariva. Ianao lay dododony zay rehetra sahirana. Ianao lay Andriamanitra be famindrapo Tompo, ao aminao no misy ny fiainana. Manafatra anay ianao fa ny zavatra rehetra dia ny mino. Ny fahakelezan'ny finoanay no tsy aombiazanay. Ny tsy fahampian'ny vavaka ataonay no tsy aombiazanay. Ny tsy fahampian'ny fanoloran-tenanay de tsy mampahomby anay. Tompo, ampitombo ny finoana ianao, ampaharito amin'ny finoana zahay. Ary aoka koa zay Tompo, atsiaro fa manapetraka nefa ny finoana no ahafahanay mihoatra izany fetra izany, de mifikitra aminao isan'andro zahay. Vavaka zay ho an'ny fiangonanao eto anivon'ny tanindrazanay. Amasino vavolombelonao. Da io ny fiangonanao, rakofin'ny ranao Jesosy, fiangonana velona, masina, sitraka ao Andriamanitra. De jereo Tompo reo mbola mpianatra ao anatin'ny fanadinana, meo fahazavan-tsaina, meo fahafahampanadinana, manapiny ray aman-dreny sy ny mpanabe rehetra ianao ao anatin'izao fotoam-panadinana izao. Dia misaotra koa Tompo noho ny fitahiam-pahasoavana tolotra ao amin'ny fiainana isan'andro, ampahafokatra betsaka ny fiainana eny ny fahasoavanao. Amin'antsoko ny Tompo nametrahanay ny fiainanay isan'andro. Misaotra Tompo tianay io. Amen.